sahala amin'ireo mpino FJKM rehetra dia niaran-tsangatsangana taty amin'ny tora-pasikiramena koa ny filoham-pirenena. Andriamatoa filoha miala kely amin'ny mahazatra ty taty Antsiranana ity ny azonao ambara tompoko. Dia zao moa nahitana hoe faly ny vahoaka marina fa hoe vahoaka kristianina ny FJKM neto kanefa ny filohan'ny repoblika koa dia tonga manotrina miaraka amin'ny faly am'ireo vahoaka ireo be ankizy ao be tanora ao misy olon-dehibe ao fotoana mba ifampiresahana ny ohatran'izao anaovana tafatafan'ny mpianakavy ka dia ny andro mahafinaritra ny olona mifaly ka dia vetsiky fa zavatra dehibe zany. Olona be dehibe ny resaka tiana ny fanaovana tamin'ny filoham-pirenena teo fa araka ny renitatsika tamin'ny sary tsy nisy azo ifampiresahana tamin'ny filoha ny fanisika ny mpino FJKM nanakaiky azy tome folona ny manodidina ny filoham-pirenena somary sarotsarotra kely ihany ny asan'ny mpanao gazety taty amin'ny tora-pasikiramena taty. Tsy nanavaka ny tenany amin'ny olon-drehetra ny filoha, ny lomano, ny antso azy raha teo ireto tanora ireto. Be amin'ny fahitana président fa miara-miombavaka amin'ny vahoaka malagasy izany dia engany ka hitondra fanovam-piainana amin'ny malagasy firaisana fitoam-pivavahana miaraka amin'izao dia iasany fanahy masina izy izany mba ampiovany vahoaka malagasy rehetra. Mahafinaritra miara-misona amin'ny vahoaka kristianina rehetrarehetra izy dia irarinako hoe mba ho kristianina daholo malagasy manontolo ary fifaliana ho atsika hoe FJKM manokana zany mahita amin'ny président tonga aty miara-manotrona miompoko am-panahy fankalazana fa 20 taona ny FJKM ary fankalazana fa 400 taona nidira filazantsara teto Madagasikara dia araka ny tanjontsika hoe voso filazantsara dia zay tonga aty reo ny vonona ary ijoromanako hoe hamonto filazantsara nosy Madagasikara. Fataty-ramena ihany dia nanararaotra ny jery tsy tranom-bakoky ny miaramila eto Ramena ity ny filoham-pirenena Ratsonaromampianina. Natao manamory ny ranomasina ity toby miaramila teo aloha ity ny antony dia satria tsy maintsy mandalo eto zany ny sambo zay vao tafiditra raha misy sambo mpanafika zany aty dia eto izy efa bom. Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny 15 taona ny FJKM avokoa moa izao fitsangatsanganana aty Ramena izao. Enareo dia miantsika ny président komite ny fitenena. Sai Fala tena fala so gago hoe maninona taraiky vao tonga taty satria mbola nijery an'le omby any rehefa maty zany zao ny omby asa fa any hoantsika rafitso fa tsara be dia faharoa lele tsara satria mafana be ty dia mbola nanafatra an'le yaourt voary iny avy any